Fanamanambady tena misy tokoa ve io sa tsisy? Amin'ny fomba ahoana no anafahana ny olona anankiray amin'izany resaka fanamanambady zany? Izany dia manapotika fiainan'olona be dehibe eto ambonin'ity tany ity. Ary androany dia anazavazava-panalalindalina kely isika ary inoko fa tena mety aminao ary afaka nova ny fiainanao ny fahalalano ny marina. Amin'izao fotoana izao dia inoko sy atenaiko hoe mihamazava tokoa ny famarinana ary be ny olombonjena satria efa ho avy moa Jesosy Tompo. Atomboka mivavaka ary izao fotoana izao raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zanakao lay tokana lay tompony famonjena lehibe izay nirahanao teto ambonin'ity tany ity. Hitoro ny teninao dia engany ny teninao tsy hiverina aminao foana raha tsy efa vita indray ny nanirahanao anazy. Dia ho tanteraka ny soratra masina hoe nandefa ny teniny izy mba hasitra anazy. Ny teninao Tompo dia hanasitrana ny marary rehetra ary ny teninao ihany koa dia anova ny fiainan'ny olona, anatsara ny fiainan'ny olona. Eny, ahafahan'ny olona mandresy ny fahavalo izay tsy resiny. Ny tenena ary fa vonina miaina ny olona ary za koa vonina ho ampiasainao izay sitraponao mihitsy no aoka ho ambara androany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ya, andray andalatsoratra masina tsika amin'ity takariva zoma fiomanana ity ny baiboly horaisitsika dia iverina kely ampiandohany itsika mitondra lelo-hevitra moa zany hoe miverena amin'Andriamanitra. Izay ihany ny fomba fahatsika mandresy ny asa maizina. Ato amin'ny bokin'ny Genesis toky fahenina dia ny andininy voalohany. Genesis toky fahenina andininy voalohany zao ny vaky ny soramandry manao hoe noasy ny safitrano. Ary raha vao ny amaro ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka dia nifidy vady ho azy izy tamin'ny izy rehetra araka izay tiany avy. Ary hoy Jehova, tsy mba anapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko fa amin'ny finiavany dia nofo izy, nefa
roapolo amby zato taona ny andro iainany. Ny filima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany sy taorianany izany. Koa raha nivady tamin'ny zanakavaviny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany, ireo no ilay olo mahery hatr'izay ela izay dia ny lehilahy manan-daza ary hitany Jehova fa be ny faharatsin'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy avokoa. Veriko indray mandeha fa izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny androny. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovany ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehova: ary ingako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiopy sy ny biby mandady na mikisaka ambanin'ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fity teo amason'i Jehova, ary izao no tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa, ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy, dia Sema sy Ama ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady nidoza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro rehefa simba izy, fa nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa: ny farany nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa enidoza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro rehefa andingana azy ambamin'ny tany aho. Koa manaova samby fiara ho anao ao amin'ny hazo gofera, ary asio hevitra ny samby fiara ka ho petahanao dity ao anatiny sy eo ivelany. Amen. Apitsika kely le andalatsoratra masina zay hitantsika ato amin'ny bokin'ny Romanina, afahako manazavanao le tena fototry ny famonjena anafahana antsika ao anatin'ny asa maizina. Romanina 9 noraisitsika dia tsy maninona vakitsika ery amin'ny 9. Ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fahamasinana azy. Fa fantatsika fa ny toetratsika taloha dia niaraka nomboana taminy animbanany tenany ota, mba tsy anompotsika ny ota itsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Amen. Ianatra kely isika ny amin'ny tolo hevitra hito hoe ny fanamanam-bady tena misy tokoa ve izy io? Dia mbola misy ve amin'izao andro ankehitriny zao? Tena mbola misy ve? Tena mbola misy hoy aho. Ny soratra masina ato amin'ny bokin'ny Genesis dia manamarika tsara ny fisian'ireo zanaky ny fanamanam-bady sy ny olombelona tamin'izany fotoana zany. Zany hoe efa nisy tokoa io fanahy io manambady, izay fantatsika tsara moa bokin'ny Apokalipsy 12 tamin'ilay première guerre mondiale tany an-danitra. Tonga dia ataoko an'izay le izy na hoe ny ady lehibe voalohany tany an-danitra izay nanohatra lay Andriamanitra tokana. Dia ilay mpiambina ho ny baiboly na hoe ny malaky izay napetraka tamin'ny anjara fanapahany teto ambonin'ny tany. Kanefa izy indray nanimba ny olombelona, dia fantatsika amin'ilay anarana hoe Lisifera na Semiaza, zany hoe lehibe ampiodina zany izy io. Le Lisifera moa dia hoe mpitondra hazavana, le Semiaza zay zany no tena anarany. Dia tonga teto tany izy, ary ny baiboly dia miteny hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina ozy ny bokin'ny Apokalipsy 12 fa nazerany aminareo izy dia volo Satana ary manana fatezerana lehibe. Dia any an-dranomasina izy zany no nazera sy eto ambonin'ny tany. Inona ary ny asany? Dia manahoana ny fahalalana hoe misy asana devoly eo amin'ny fiainanao? Ampahafantarina anao zao le izy zany. Tamin'izany fotoana zany dia nampidiriny tamin'ny olombelona ny ota voaloha tamin'ny vehivavy, izay fantatsika tao amin'ny Saedena iny le hoe Adama sy Eva, Genesis 7. Zany hoe fiainan'Andriamanitra no menan'ny olombelona, dia fiadanana ao amin'Andriamanitra no menan'ny olombelona. Fa rehefa tonga amin'izay le mpiodina izay nanimba ny olombelona, dia tafiditra ny fahafatesana. Dia io fahafatesana io izay hery ratsy anankiray manapotika fiainan'olona be dehibe. Avy amin'inona moa ny fahafatesana ny tafiditra? Avy amin'ny tsy fankatoavan-dalàna izay lazaina hoe herin'ny ota.
ny ota no mahatonga fahafatesana ary ny baiboly de miresaka tsara mihitsy hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota rehefa nanota zany a lay vehivavy izay tokana tamin'ny voaloha zay namboarin'Andriamanitra ho mpanampy ny raha lehilahy ary ny tena marina ny vehivavy a manana vady ray de lehilahy manana vady ray zay zany le famirona tamin'ny voaloha fa ankehitriny nefa tsy zany ntsony ny zava-misy ary tiditra lalany am'zany mihitsy isika ary te hampafantatra anareo hoe nisany tena mapotika fiainan'ny olona de ny fiovaovana lehilahy mapotika fiainan'ny vehivavy anisany manapotika fiainana lehilahy de ny fiovaovana vehivavy diratsika lalina makasika am'izay satria ny alalay fiainana mihitsy zany ny olombelona de tafiditra ilay ota de tafiditra raha fahafatesana de jereva am'izay a matimaty ny fiainana matimaty ny fiainana ranofo matimaty ny tokatrano matimaty ny fidiram-bola matimaty ny fahasalamana zany hoe tsy manana fahasalamana tena normalina de lasa taizana retina lasa mandeha pilina lasa mandeha pilina de miaina eto ambonin'ny tany fa tsy tia mahita an'le tena fiainana tsolo le zanak'olombelona de le fiainan'Andriamanitra izany lay tsara sady mahafinaritra tsy mahita fiainana tsony satria manino potika zany lay fiainana tamin'ny alalan'le hoe fijangajangana na hoe fanamanambady ny atao hoe fijangajangana ranofo voaloha de ny fanahy no nampianatra ny olombelona ny izy io taloha zay no mahatonga na miteny anareo hoe mila miverina amin'ny tontolo ara-panahy ianao a raha teo tafita amin'ny fiainana teo lasa lavitra ary teo andovan'le fiainana mandrakizay zany hoe nampidiry ny fanahy ratsy zany teo amin'ny olombelona ny atao hoe ota de le ota am'izay avy eo no teraka fahafatesana de nanomboka teo zany ny sokatra ny fahalalan'ny olombelona Jehovah Andriamanitra miteny hoe ny olombelona ozy izy de rehefa nanota de nitovy an'Andriamanitra alalany tsara sy ny ratsy de ianao mahita anahy io zany a navelan'Andriamanitra alalany tsara sy ny ratsy de tompo-tsafidy tsika sy ianao tompo-tsafidy amin'ny fiainanao na anaraka an'ilay tsara na anaraka an'ilay ratsy na ao amin'ny bokyny Matio zao de miresaka tsara mihitsy ny am'le hoe ny ondry sy ny osy zany hoe ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly ny olombery sy ny olombonjena ozy izy hoe ato amin'ny akavanana ozy izy a ny ondry le Matio 5:20 iny de ao amin'ny akaviny osy de le ondry zany a resahany tsara mihitsy hoe avy anareo ozy izy zay notahin'ny raiko mandova fiainana mandrakizay zay zany le ondry zany de endrika hoe olomasina na olombonjena mendrika atao inona mendrika ho tahin'ny ray avay zary le fototra hitahin'ny ray any an-danitra n'lay ondry diratsika le izy avy amin'ilay fakatoavana an'Andriamanitra ray zany hoe raha pitso zao fotoam-bavaka sabata araka le fahanetanako anareo eto hoe vavaka fanafahana sabata le anafahan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona ao anaty aizina de io sabata io zany ao am'ilay Genesis 2:2 de misy teny fikasana io misy teny fikasana ao inona fitahina aranofo fitahina ara-panahy fanasitrana na aranofo fanasitrana na ara-panahy de izay zany nitandremana an'le sabata na hoe sabotsy ivavahana misy teny fikasana maro ao anatin'le sabata de miverina amin'io zany ny olona de amin'io ihany koa ny fotoana nafahan'Andriamanitra anazy amin'ny aretina sy ny olana maro samihafa zay le mahatonga na miteny eto am'le lohevitra atsika hoe miverena amin'Andriamanitra fiverenana amin'Andriamanitra zao amin'Andriamanitra famarinana de miresaka zao Andriamanitra ny am'le resaka sabata io fediry atsika le fanamanambady avy eo ao am'le Ezekela 20 de ny 9:10 de hoy Andriamanitra hoe ary nampahafantariko azy ny fitsipiko nampahafantariko azy ny didiko mba ho fiainana ho anazy zany hoe ho famantarana io amin'Andriamanitra sy ho amintsika de ao anatin'ilay fitsipika io zany a sy lay didy io a ao le fiainanao rehefa misy didy nefa mivoaka de ny akamaroan'ny olona tsy tia hitandrina zany didy zany satria te mbola iaina amin'ny herin'ny ota tady diovy nefa riavana fa ny fahotana ny anisan'ny manapotika fiainan'olona indrindra taizany nanapotehan'ny fahotana nanapotehan'le falotona ny fiainan'ny olombelona nanomboka avy ao amin'ny razam-be atsika zany hoe ny olombelona voaloha Adama sy Eva
eva zany nidiran'ny ota vehivavy anankaray. De rehefa tafiditra am'izay io a le fanahana fijangajangana io na fanamanambady io de jerevo mandraka akehitriny a de tsy mety foana mihitsy le izy, de misy le fanahy manambady olombelona isaky ny amin'ny alina, le devoly manambady olombelona isaky ny amin'ny alina. Ohatra zao ny fitrangany hoe misy fanahy manambady ianao, rehefa matory ianao amin'ny alina de manofo miaraka amina lehilahy na miaraka amina vehivavy. Fanahy manambady de fanahana sodomita. De io lehilahy miaraka aminao na le izy maka endriky ny olo tianao taloha, na le première amoronao na deuxième amour na tsy fantako, de maraina ny andro a reraka de reraka ny vatanao. De amin'ny alalan'iny nefa de zao a tsy misy mandeha zelony le fiainana, satria maninona lasa gidena fanahy maloto zany ny fiainanao, lasa miteraka fampitehana ho anao le ianao amin'ny alina manofo iny miaraka amin'ny olona, tsy vadinao le izy. Misy aza mivadinao ny atao alainy sary, misy ndray ny olona tianao taloha, misy ndray a tena olona tsy fantatrao mihitsy, misy ndray vazaha, misy gasy, misy sinoa tsy haiko, be de be zay ny alalana hoe misy fanahy manambady le olona manofo miaraka amina olona foana. Le miaraka eto tonga de ahintsiko le resaka hoe miray aranofo isan-kalina, na le izy a tonga de maka endrika olona ratsy be, na tonga de lehilahy mainty be manao capuchon, manao akanjo lava mainty be. Zay le famantarana le izy. De rehefa tonga izy de tsy afa-metsika ianao, tsy afaka manao ninninina, fa ataony zay tiany atao de vita zay ataony de lasa izy. Matetika fivoahany izy io a eo amin'ny amy 12 sasany eo amy 12 alina eo. Ny lera fivoahano, ny fivoahano io de lera fodiny ndray a eo any amy telotelo maraina eo zareo fa manomboka miala. De rehefa amin'ny alina de misokatra ny rano, raha moromorona toerana misy rano zany ianao, de rehefa misy rano rehetrarehetra de misy an'io daholo, rehefa rano na ranomamy na ranomasina, de misokatra io de mivoaka daholo zareo, de mitety tokantranon'olona. Efa nampahitan'ny tompo anay zany, mitety tokantranon'olona le izy, de efa samy manana ny tokantrano teteziny mihitsy zareo, ary zareo tsy mifangalatra, samy manana ny tokantranony. De miaraka amin'ny olona ao izy ataony zay atao, de misy izy rehefa avy miaraka le olona de andefasa mifanahany fampitehana am'izay le olona, hozoniny, hitsakitsahany zany ianao matory tsy malala ninninina, fa amin'ny tontolo ara-panahy efa hitsakitsahany am'izay ianao. Fa maninona ianao lasa hitsakitsahany le izy, lasa tsy manana hery anoherana an'le izy. Fa maninona valiko zay, fa maninona ianao a no lasa manaiky fotsiny hoe efa zao ny lahatra ao a, nefa tsy lahatra le izy, fa asana devoly. Satria zao mivavaka ihany angamby ianao ohatra, fa tsy ampy lay famarinana, tsy ampy lay hery ahafahanao manohatra n'lay asana devoly. Zany hoe tafiditra le ota, de rehefa tafiditra le ota de fiaino aizina le fiainanao na le ara-panahinao, de ny aizina moa fatatsika tsara fa mbola eto ambonin'ny tany ary Andriamanitra fitiavana. Rehefa hitany hoe rakotra aizina zao tontolo zao le bokin'ny Isaia iny hoe aizina Isaia 10, ozy izy hoe indro aizina manarina ny tany, aispito manarina ny firenena, fa aminao ny mpisahan'i Jehova, mpisahan'ny voninahiny. Zany hoe le aizina tsy nalan'Andriamanitra fa navelany eo ihany, fa sarahana fotsiny ny aizina sy ny mazava. De ny vokatra lay tsy fampino lay famarinana zany fantatrao na tandremanao, de lasa manan-kery lehibe eo amin'ny fiainanao le fanahy manambady, lay fanahy ratsy andefa fampisaviana ny olona tonga de miatra. Olona tsy tianao de mandeha makany any dadarabe mijery anao amina skidy, amina fitaratra, mandefa fanahy manapotika anao tonga de miatra, satria tsisy famarinana ierovana anao. Nefa ny Baiboly milaza fa mifamarinanao ihany ho Jesosy ny amonjenanao. De mila manana lay famasinana zany tsika na ara-pitafy na ara-pitondran-tena, de iny le manda fierovana ho atsika le famasinana sy le famarinana. Ka na mandefa zana-tsipikako totoa aza le fahavalo a, de tsy miatra le izy satria olo mariny ianao. Ny famarinana de katsahana, tediavina, naiza misy famarinana de tediavina le izy. Iny le tenenin' Jesosy hoe fanjakan'Andriamanitra hozy izy de tahakany lehilahy ray a izay nakany an-tsaha de nahita tany misy vatso sarobidy,
de nivarotra ny fananany rehetra ozy izy de mividy an'io tany io de zany hoe vidina zany le izy amin'ny tontolo ara-panahy de le fanjakan'Andriamanitra anko de taka le lehilahy anankiray izay mangady volamena na fenina anaty tany tediavina katsahana na mafina mora de katsahana le izy mba ho hita mba ho fenana ho anao ohatra mpiady volamena na mpiady vato na firy metatra ny alala lavaka na firy metatra rehefa tiazo an'le vatosoa izy tiazo an'le volamena izy de ataony fomba rehetra azahoanany io na misy vato azo ao ambany ao mampiasa ino tianarany izy lapika marsety mampiasa fitaovana maro izy amakina ny vato azahoana an'le vatosoa ao ambany ohatr' zany le hoe famarinana ampiasainao ny sainao ny fonao ny fanahinao ny vatanao hikatsaka an'lay famarinana mba voaro anao rehefa misy tafiky ny satana ary amin'ny andro farany voaro ihany ko anao am'lay Armagedona mba voavonjy anao rehefa tafa eny amin'ny rao alin'andro Jesosy mba miakatra ary Jesosy tsy mbola tonga nofo eto tany fa izy Jesosy tonga nofo teto tany iny de fa lasa any an-danitra de izy lasa iny de ny baiboly milaza hoe mbola ho avy anie izy iny ay zary ny fotoanatsika le olona le hoe mitandrina famarina sy sitrapon'Andriamanitra am' Jesosy ery amin'ny rao alin'andro ahoana ny tonga anao tafakatra eny amin'ny rao alin'andro raha avy Jesosy mila manana ny fanamasiny ianao fanan'Andriamanitra de mila mandany asa amin'ny maiziny ianao mila atao délivrance ianao ary mila manapa-kevitra ianao hiala amin'ny zavatra manimba sy mamotika aza hoe mahafinaritra nge le manofo miaraka le fanamanambady amin'ny alina aza finaritra le zavatra hoe mahafinaritra fa mba jerevo le fiainana sy le ara-panahy hoe potika sa tsy potika raha potika de tokony arenina izany manarina azy miverina amin'ny ara-panahy manantona mpanompon'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra raha zao tontolo zao be dehibe ny fidian'Andriamanitra fanompon'Andriamanitra mandeha amin'ny famarinana anory lalana anao anao délivrance anao de jerevo am'izay arô le toromarika fa tsy miverina tsony fanamanambady io tsy potika zany tsony ianao eto nefa amin'ny baiboly de zao vokatra lay tsy famarinana de miantso loza eo amin'ny fiainan'ny olona miantso fampitehana faravana eo amin'ny fiainan'ny olona de be dehibe ny fiainan'ny olona rava le ara-panahy de rava ihany ko le ara-nofo de izy mieritreritra hoe inona ny mahatonga nyty fiainako ty rava mezaka mianatra fa tsy mety tonga amin'ny tanjona irina mihitsy satria maninona misy ota de le ota varavarana anankiray idiran'ny devoly zay mitondra fahafatesana matimaty ony le tsena tsy mandeha mihitsy matimaty le varotra matimaty le asa tanana any ampiasana mandalo fanilikiliana lava ao atokantrano vao tonga ao atokantrano izy mivady de korotana miady lava le devoly mihitsy efa tonga manakorotana satria mibokony Jaona 10 nge de miresaka ny devoly ozy izy tsy ho avy raha tsy andingana sy amono ary anakorotana fa Jesosy miteny hoe za kosa ho avy ozy izy anananao fiainana be dehibe ananan'ny olona fiainana ao am' Jesosy zany le fiainana zay mahatonga anay eto hoe miverena amin'Andriamanitra mba hanananao le fiainana ao am' Jesosy fa na de fa matiny ota azy isika matiny tsy fahalalana azy isika na de ataoko hoe efa jenjiny zao karazana loto isan-karazana zao ary isika ka vonina andeha andray an' Jesosy amin'ny famarinana anompo an'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanao de mbola afaka ho velona ndray itsika eo am' Jesosy satria maty ho anao Jesosy mba hahatonga anao ho velona ny fanamanambady tena misy eto ambonin'ny tany fa tsy resy io raha tsy mivavaka ry ava malala tsy resy io raha tsy mivavaka inoy tsara ny baiboly eto hoe inoy tsara hoy ny bokyny Genesis 1 raha vao ny amaro ozy izy ny olombelona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro zany hoe be dehibe ny olombelona teto ambonin'ny tany am'izao moa zany ny olombelona eto ambonin'ny tany efa tena maro mihitsy efa mitaraina ny tany satria tsy velona be dehibe eto ambonin'ny tany hoe velona ny olona tsisy velona anao ny sitrapon'Andriamanitra na velona mba hivavaka fa misy velona andeha anohatra an'Andriamanitra velona andeha anota de hoy ny baiboly hoe dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tare ny zanaka vavin'olona ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy tsara tare ny olombelona ozy izy de nifidy vady zany hoe zanaka vavin'ny olona le tsara eto le anjelim-piodina zany na le hoe zanak'Andriamanitra tany an-danitra zanak'Andriamanitra ny ilazana anazy hoe na anjely na hoe malaky
de nifidy vehivavy ivy hoe andao tsika anambady satria efa zatra le nanambady izy tato am'le renitsika voaloha zay tratran'le ozina moa le renitsika iny de tsika mila miala amin'ny ozina avy amin'io renitsika io na hoe tsy lazaina hoe renitsika moa zany fa razambe atsika eva ny fototry ny olombelona voaloha izy le aina de mila miala ny ozina io zany tsika le ozina nahazo azy be de be nefa mbola io ozina nahazo any eva io mbola mahazo anazy ankehitriny nefa tia efa amin'ny andro fahasoavana am'izao andro zao de mila vahana zany io de omby baiboly eto hoe ary hoy Jehova tsy mba hanapaka mandrakariva amin'ny olona ozy izy ny fanahiko fa amin'ny finiavany dia nofo izy nefa ho 20 taona ny andro iainany nanomboka vao le niteneniko teo hoe lasa mifidy vady le anjely zany na le hoe devoly izy ankehitriny de nanambady olombelona tam'izany tena hoe mivantana mihitsy maka tonga de ohatry ny olombelona mihitsy zareo fa am'izao izy efa fanahy satria andro ny fahasoavan'i Jesosy zao tsy samby seho mivantana tsony zareo satria mbola mahery ny rahan'i Jesosy mbola velona fa tam'izany izy tena miseho mivantana de manambady ka endrika tsara tiare ary ny devoly moa zany mahay miovaovy afaka maka endrika vehivavy izy maka endrika lehilahy izy maka endrika biby izy afaka maka endrika ratsy be izy mba mitahan'ny olona ary ino le tenin'ny Paoly hoe afaka maka endrika toy ny anjely mazava izy izy zany hoe nifitaka zany tsy misy tandroka hoe devoly de hitanao misy tandroka be ohatry zao na hoe devoly de misy rambony na de devoly de ohatry ny alika ny vavany fa ny devoly afaka miovaova raha ampitahotra anao izy zany de tsy maintsy maka endrika biby mampitahotra izy raha anatsara anao izy de tsy maintsy maka raha toko hoe amotika amin'ny fiainanao izy de maka endrika tsara izy mba azahoany anao ary ny tsara ngeny anisan'ny zavatra tena hoe malina ny olona hoe anambady zao de vehivavy tsara zany mba mampaniry any lehilahy vehivavy koa zao raha anambady de lehilahy tsara sady manambola ny faniriny ary ny devoly malala hoe zao ihany ny point faible ny olombelona eto ny asina de mila fantatsika zany le paikadiny satana rehefa fantatra de mila manana fitaovam-piadiana isika ino le tenenin'ny Paoly hoe any amin'ny Efesianina hoe tafio avokoa izy ny fiadiana rehetra voatolotr'Andriamanitra mba azahoanareo afahatra mifahara rozy izy kasiky ny famarinana ny valahanareo na hoe ny andilanareo zay ny valahana zany moa amin'ny teny paritra be tsy misaraka ohatrany hoe ratsy be le izy kanefa zay mihitsy le izy na hoe andilana amin'ny baiboly de tsy manapaka tsolo le fanahin'Andriamanitra zany hoe raha tokony hibitsika aminao zany ny fanahy masina hoe anaka andany ianao makarifa misy fitahina any ohatra na andany ianao makatsy mivavaka fa any ianao mivonjena na hoe anaka diso lalana ianao na hoe anaka miomana ny ara-panahinao fefa ho avy mpamonjy anao tsy manapaka tsony ny fanahy masina tsy miditra tsy afaka manampy olona satria tafiditra le herin'ny fahafatesana le herin'ny ota avaizany na tafidirana tao am'ilay olombelona manambady fanahy na hoe fanahy manambady olombelona tafiditra le fijangajangana de jerevo tsara fa anisany tena manapotika fiainan'olona am'izao andro zao na tokantrano na arakasa mabloke ny fiainany de nio resaka loharano mangidiny fijangajangana io manapotika ary manapotika fiangonana io sady manapotika isam-batan'olo io manapotika tokantrano io zany lay heriny devoly aparitaka ty amin'ny andro farany zay amitena ny fiainan'ny olona satria miteny ny soratra masina ao le boky ny Korinthiana hoe tsy fantatrareo fa tenimpolon'Andriamanitra ny tenanareo de tenimpolon'ny fanahy masina de fanahy masina io azonareo avy am'ray zany hoe sika zany ny vatandrindry ny tenipoly de ao anatintsika ny fanahy masina izy mipetraka ohatra ao anatin'ny fonao aprehitra le fitiavana an'Andriamanitra de itenantsika io zany mila rovana ny vatantenanao sy vatana nofo sy vatana fanahy de rehefa voajangajanga zany ianao mijangajanga tafian'io fanahy manambady io foana de tsy manana hery tsony ianao iarovana ny tenanao ary zay no mahatonga ny akamaroan'ny olona zay lehilahy miresaka azy ka tsaratsara ka manambola nefa antitra be azany any vehivavy ny sasany idirany foana io vao manambola zany ange le olany de tototry ny volany marina tototry ny volany fitiavana tsy fitiavana tsony le izy fa lasa filana miopefy izay mandravany fiainany tadidio fa raha misy an'io fanahy manambady io zany ny olona ray tsy manapaka ho amin'ny fanahin'Andriamanitra na mivavaka ary izy
de be dehibe nefa atsika miteny hoe araka le message alefanareo am'le radio tsisy isakariva amin'ny fito ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma misy fanehoan-kevitra amin'ny message io petsaky nareo miteny hoe ny fiainanay a mandray fanasan'ny tompo a misy déconne misy ihany koa mpitarika sampana ao am-piangonana londo am-pisorona tena hoe mandray fanasan'ny tompo isaky ny alady voalohany fa mbola tratrana fanamanam-badina mankataka torohevitra nareo misy mpandray fanasan'ny tompo fa mbola mikorotana tokantrano mbola misy mijangajanga lehilahy ray a vady be ny eo an-trano ny hafa mpandray fanasan'ny tompo izy amin'io any ambadika any izy mbola manana anankiray mety anankiroa azy mpandray fanasan'ny tompo ohatra hoe mpiray latabatra ny tompo mbola tsy afaka amina paraky fa inona ny anton'izany mpandray fanasan'ny tompo de konne inona ny antony le hoe mbola tsy afaka sigara mbola mihina miafina efa mpendraikitra ao am-piangonana mbola mijangajanga inona ny antony tsy ampy la hery afahana manohatra na hoe misy lay ota tafiditra zay mbola tsy voabebaka mbola tsy ampy le fanolora-tena de mbola misy varavaran'ny ota idiran'le devoly de potehan'le devoly ny fiainany endrikendrika fotsiny le hoe mivavaka fa ny atao any ambadika mbola zavatra hafa daholy tsy vitsy ny olona tratran'izany hoe mpendraikitra be any am-piangonana atenainy Jesosy mba hamonjy olona fa mbola tratrany ihany le olana manko ry ava malala mitompo de zao tafiditra teo amin'ny fijangajangana le devoly de tsy ao tsolo le fanamasina de jerevo am'izay a na manana ndraikitra ary ianao de tsy manana hery ianao afahana miona amin'ny fanahy masina fa lasa manapaka ao aminao satana fa mifanahan Jehova tsy manapaka fa satana ny manapaka vokatra ilay fanamanam-bady a de ohatra ny eritreretina hoe mety ihany angio ataoko satria za tsy maty ary misy karazana olona nge tsy maty manota ry ava malala ny baiboly moa hoe saingy tsy valiana vetivetiny raha tsy ataon'ny olona de zany no mahatonga ny olona misikitra amin'io tsy tsapan'ny olona mihitsy le izy nefa hoe zava-doza nge ny efehan'io karazana adalana atao eto ambonin'ny tany io ary io ange eto ihany de jinjainy fa raha tapa-kevitra ianao ankehitriny de anampy anao za misy larina tarby io ambany io raiso atsoy na de faso message afaka miona aminao ny larana tarby amina WhatsApp 034 38 16 243 36 io larina tarby amina WhatsApp any amin'ny farany izy azavaikeo hoe reto aby ary afahano mifandray de ame hevitra anao za tsy Jesosy tsy rokitolo marina nofidiny fotsiny anao ny asany anampy anao nofidiny Jesosy fotsiny atateraka famonjena mba hamaron'ny olona ho voavonjy rehefa tonga izy anangona an'ireo voaloham-bokatra ao amin'ny vala amin'ny famarinana fa za tsy Jesosy fa mpiasan'i Jesosy iraka anampy anareo amin'ny torohevitra ara-panahy ary hivavaka ho anareo zay zany le izy ry ava malala mitompo tena misy fanamanam-bady io ary tena manapotika fiainan'olona be dehibe am'izao vaninandro zao tsisy tsony misy olona milaza hoe zay ny miteny tsy fantatra ary lehilahin'Andriamanitra ezahako valiany eto amin'ity saina hotoby ty ihany kosy eto amin'ny tele eto le fantaninareo hoe zay miteny tsy fantatra nefa mbola korota-tokantrano mbola mampirafy mandray fanasan'ny tompo mbola zay satria le izy de zao tsy ny mpiteny miteny tsy fantatra rehetra tompoko no afaka olona efa afaka io le fanampianarako ao amin'ny radio sisal mizara telo ny atao hoe teny tsy fantatra ndray avy amin'ny devoly ndray fiteny amin'ny fitenin'ny anjely ndray amin'ny fiteny pirenena samihafa le nataon'ny apôstôly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tamin'ny andron'ny Pentecosta izay nivoriany jiosy andeha anatra voaloham-bokatra ka laza ny nazahoana didi folo zany hoe fitsingerenan'ny taona nazahoana didi folo akalazainy isa taona le izy andro fadimapolo avaty amin'ny paska voaloha na hoe fito sabata manosahy anareo fito sabata de iny jerevo am'izay hoe teny pirenena iny tsy diratsika iny moa zavatra efa fety efa lasa fa amin'ny fotoana tombotra ny Pentecosta amin'ity taona ho avy io de ampianariko anareo tsara le izy de raha le fanahy zany avy amin'ny devoly zay entina mitahana olona mampiteny tsy fantatry olona anankiray de automatique izy tsy ho afaka asigara mihitsy fa raha tena fanahy masina mampiteny tsy fantatra an'le olona zany ohatra aza tezitra ianao de afaka mifahazaran-dratsy ianao satria tenimpolo ny fanahy masina ianao inona ny fandraisan'ny Kristy Beliala ozy izy ny soratra masina
Satana tsy manana anjara ao amin'Andriamanitra tsony. Ary Andriamanitra tsy manana anjara ao amin'ny Satana. Fa raha ny Kristy ianao, voany alalana ny azo. Ary ny Baiboly hoe Kristy mahalala ny azy. Tsy miteraka fampitehana eo amin'ny fiainana na ara-panana tokantrano na amin'ny nofo ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra raha avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy dia jerevy tsara fa arakaraka ny tenenanao amin'ny teny tsy fantatra zay tsy fantatrao mihitsy le heviny. Dia jere fa miapotika ny fiainanao, ny ara-panahinao, be pakala, misy olona mamosavy tafiditra. Ny aim-panahy manomboka tsisy. Lasa routine be ny fivavahana. Fataro ny marina dia ny marina no afaka antsika tsy andevo. Fataro ny marina. Zay no mahatonga ny mitondra ny tarigetra io hoe mihamazava ny famarinana. Mihamazava ny famarinana. Katria te hitondra olona ho any an-danitra, famarinana mazava no ahafahana ny olona ho anaty aizina. Aizina manarina ny tany, Espito manarina ny firenena, aminao ny mpisahan'ny fahazavan'i Jehova. Na aiza aizina misy anao, rehefa tonga ao anatinao ny fahazavana, tsy mamaizina ny mazava. Tsy mamaizina ny mazava. Na aiza toerana anankiray misy maizina, rehefa eo mazava dia mazava eo. Dikan'izay tokony hazava ao tokantranonareo satria andray an'ny tompo. Ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, famarinana. Mila roahana mihitsy ry havana lay devoly mitondra fampotehana, mahatonga anareo mivady miady lava. Ary ndraindray ny fiarahamonina azy efa gaga mihitsy hoe nomboka indray raha kristianina. Na indray fa miady. Any am-piangonana ohatran'ny olona rehetra fa rehefa tonga any an-trano, ady. Zany ve ny fiainana miaraka amin'ny Kristy? Tsy natao zany, ary tsy lahatra zany. Fa ianao mbola mitoetra eo amin'ny tsy fahalalana. Ary zay mahatonga amin'ny boky ny Hosea 4:4 hoe ringana ny oloko Jehova noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy miteny mihitsy Jehova hoe ny tsy oloko, hoe ringana ny devoly, fa ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana satria rehefa tsy ampy le fahalalana dia lasa mbola andevy ihany le olona, andevoziny devoly, andevoziny asa maizina, andevozina aretina. Ny alalana amin'izay hoe misy an'le fanamanam-bady eo aminao dia ianao mijangajanga foana ary tsy afa-po amina lehilahy ray, tsy afa-po amina vehivavy ray. Dia jerevy tsara nefa na ianao fa matory azy dia mbola tonga ihany io fanamanam-bady io. Amin'ny fiainanao ataony tsy mahonina olona tokana. Dia io zavatra tena loza ry ava malala amin'ny tompo, ametrahany tsimoka ao anatinao. Ametrahany tsimoka ao anatinao. Dia iny tsimoka iny amin'izay avy eo mamorona aretina. Dia zay mahatonga le olona hoe manofo ratsy foana dia farany marary. Dia misy zavatra mandendeha ao anaty kibony eo, mandendeha. Dia misy zavatra rehefa tonga ny fadim-bolana ny azafady na ny fotoana mahavehivavy azy dia marary be i kibony io. Zany alalana fa misy fanamanam-bady. Ary amin'ny fotoana izy bevoka dia raha tsy na tena hoe mijaly voateraka le zaza. Le fahoriana niterahanao ny zaza ozy ny Jehova. Dia amin'izao zany le izy mila délivrena mihitsy satria rehefa resaka asana fanamanam-bady efa mitoetra any anatin'ny kibon'ny olona dia tsy mety fisitrana dokotera io, tsy sitram-panafody io. Dokotera manana ny maizy azy, manana ny fahaizany amin'ny taboaranofo, fa misy kosa ny fitsaboana ara-panahy izay tsisy idirany ny dokotera. Samy manana ny asany ireo, natao hikolokolo ilay tenimpolin'Andriamanitra. Dokotera mikolokolo na mitaiza le fahasalamana eo ivelany, iny le hoe mandafiarovana na le hoe vatanao le tenimpoly. Dia ny adidin'ny mpanompon'Andriamanitra kosa manazavanao an'ilay any anaty, andraisanao an'ilay fanahy masina. Ao anatinao ny fanahy masina, manoro lalana, dia mandroaka le fanahy ratsy ao anatinao manapotika, dia mampiditra le fanahy masina amin'ny alalan'ny vavaka. Dia manoro anao hoe zao ny vavaka atao, zao ny vavaka atao, dia tafita ianao. Tafita ianao. Io Jehova mihitsy ny tena tsy manapaka tsony ny fanahiko. Dia hoy ny Baiboly hoe ny Filima ozy izy nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany sy tao aorinan' izany, koa raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany ireo ilay olo mahery hatr'izay ela izay dia lehilahy manan-daza. Zany hoe tamin'izany moa zany efa ela be ny tantariny hoe zanak'ilay anjely mpiodina sy ilay vehivavy teraka zany zareo ohatry ny olona tsotra fa ngeza be tena ay ny alavany. Ary nisy fotoana ny Israely andeha ho amin'ny tany Kanana, nataony safitany le lehilahy 12, avy eo amin'ny fokon'ny Israely 12 ny rahany iry Joshua anga izany sa iry Mosesy. Dia naninona? Natao ohatry ry zareo hoe ohatry ny tsingetana zay ozy izy eo anatrehany. Zany hoe olona be ohatry ny valaly ianao anatrehany le izy.
reo zany le taranaka le anjely mpiodina de reo moa nitondra fahoriana tamin'ny olombelo leto ambon'ny tany ozy izy le bokyny Enoka zay de reny le naringana tamin'ny safodrano satria tsy tena potika ny olona ary mijaly nivokatry reo zavatry reo de naringany reo kanefa kosa tsy ringana le fanafa latsanakany amin'ny planeta izy ritra ny rano de niverina ihany izy amitaka ny olona de jerevy ndray fa tratra ihany ny zanaky nohanaka raha izy vao oziny tamin'ny olomba ozina ndray izy niditra de jerefa mbola mitoetra ankehitriny ary rehefa tonga Jesosy de tsy afaka maka vatana mitovy ny fisehony talohantsony izy fa miovaova endrika mitetraka amin'ny fanahy satria ny rahan'i Jesosy poizina mahafaty ho azy de jerevitika tsara ry ava malala mitompo hoe ary Jehova ozy ny baiboly nanenina noho ny nanaovana ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony vokatr'ireo fiasana fanahy maloto zany miasa eo amin'ny fiainan'ny olona potely le fanahy maloto de nalahelo ny fon'Andriamanitra nalahelo ny fon'Andriamanitra enjana nery ava malala mitompo zany hoe malahelo ny fon'Andriamanitra de rehefa malahelo izy de inona nataon'Andriamanitra tamin'izany ozy izy hoe aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona zany hoe mandringana ka fanontaniana mipetraka hoe sody noho ny vokatry ny otatsika be loatra ry ava malala mitompo mahatonga an'le fandringanana ao an-tokantrano mahatonga an'le fiainana fitiavanareo tamin'ny voaloha mety de taty arina tsy nety misaraka de maka hafa ndray de misaraka maka hafa ndray de misaraka sody vokatry ilay fandringanana satria misy karazana erina fanahy maloto manapaka manimba anampy anareo be zay ny rapitso sabata sabotsy rapitso anampy anareo zay amin'ny vavaka délivrance ary anoro anareo lalana tsy iverenan'ny fanahy manambady eo amin'ny fiainanareo intsony tsy iverina eo amin'ny fiainanao intsony izy zany hoe ny fijangajangana sy ny herin'ny fanahy manambady zany ho vizina lavabe izy ty de io no natonga an'le tany endoza ny tany ozy izy ny Jehovah-Andriamanitra noho ny ataon'ny olona sy ireo fanahy reo de efa ho aringany izy endoza de nitady olo marina am'izay zany Andriamanitra zay hiala an'ireo loza ireo ho vonjena amin'ny andro farany zao de mitady olo marina Jesosy ho vonjena afahana amin'ny herin'ny fanahy maloto vavaka io amin'ny délivrance mahery vaika fanolora tena vonona nompo an'Andriamanitra mba ho vonjena noa le la marina ho ny baiboly de io noa io ihany no nahita fity tamin'Andriamanitra de hoe Andriamanitra hoe vonjeko ianao satria ianao ihany marina tao amin'ny mpiarabelona anareo de ho vonjeko ianao de manaovy ianao samby fiara de Andriamanitra manoro azy hoe zao atao zao atao zao atao satria maninona mbola manapaka ao amin'ny oalay fanan'Andriamanitra fa reto efa mijangajanga rehetrarehetra tsy reto potraka nanaradian'ny anjely mpiodiny reto kosa dia tsy manapaka tsony le fanan'Andriamanitra fa satana ny manapaka ao aminy de endoza ny tany potika ny fiainana rava ny fiainana mezaka miarina fa potika tsy nitsangana mihitsy fa ny anoa kosa manapaka ao aminy ny fanan'Andriamanitra de hoe Andriamanitra hoe manaova sambo mahazo an'le torohevitra izy le torolalana izy zao anaovanao azy zao anaovanao azy na firy taona amboariny sambo ino ny sambo amboariny io amboariny ara-pananao karakarao ny ara-pananao ho avy ny tompo tapitra ny fotoana zay fahako ny toroteny taminao teto androany noko fatafita ny afatra manasanao ary raha eto amin'ny faritry ny Tomasiny ianao anaraka n'ilay fandarana isakariva amin'ny radio Tsisel 88.0 amin'ny fito izy io no manomboka misy fanehoan-kevitra be dehibe ataontsika eo mahakasika amin'ny baiboly sy ny famarinany misy bokyny Enoka zay azontsika izy io de ampianarina de be dehibe ny olona mizara fahalalany manontany miamazava ny famarinany be dehibe zany famarina afaka ho ampianarina anareo de tsy mahazo resy tsy mahazo mikivy tsy mahazo mitanondrika fa mandroso ny fiainana de rapitso zany any sabata tongava ianareo zay mahita eto amin'ny faritry ny Tomasy na zoma arivo zany mampianatra io de mitongava fa ho voavonjy ianao de